Namoaka ny tatitra mikasika ny firongatry ny Andiambalala eto Madagasikara ny FAO ny 30 ny volana oktobra lasa teo ka tsy aivony hatrany ary fa tandindondoza ny antom-piveloman'ny malagasy eo amin'ny 13 tapitrisa eo. Araky ny fanamariana azy teo anivon'ny FAO dia ny roa apatelon'ny Madagasikara nafaritra 17 amin'ny 20 no efa rakitry ny valala amin'izao fotoana izao. Tandindomindoza ny antom-piveloman'ny 13 tapitrisa amin'ireo malagasy miankina amin'ny famboleny izay potehan'ny valala nefa ny sakafo sy ny fidiram-bola ny 7 tapitrisa amin'izy ireo. Ny fiantombohan'ny vanim-potoanan'ny rotsakorana raha ny fanamariana izay noentin'ny FAO hatrany dia manome vana ny fitombon'ny kijeja sy ny fanatsodizan'ny valala. Efa nisy ny firongatry ny Andiambalala maro na ny ESA nanarakitra 330 hektara ary mety hiotry ny 1 hektara mihitsy azy hita nandritry ny sidina natao ijerena akaiky ny zava-misy izay nitanterana ny 20 septambra lasa teo. Mikisaka eny amin'ny faritra avaratra andrefana ny toerana voakasiky ny Andiambalala raha ny voalazan'ny FAO ary heverina fa isy ireo kijeja ho fohy any amin'ny tapany andrefan'iny amin'ny tapaky ny volana novambra ity. Raha ny fanamariana izay noentin'ny FAO hatrany dia famonomam-balala intelo miantoana no ilaina mba amingorana ny Andiambalala ary 270.5 tapitrisa dolara no tedi-bola ilaina amin'izany. Mbola tsy ampy 10.3 tapitrisa dolara ny tedi-bola eto manatanteraka ny topaminina valala 4.4 sy 5.4 sy 5.4 8.4. Efa natomboka moa ny ady amin'ny famonom-balala raha ny fanazavana voaray dia niany Bonglava, Melaky, Imanja, Iosy ary ny tampin'ny Orombe no nanomboana izany.